Falomerabantsika tsirairay avindray amin'ity alakamisy fa 7 volana novambra ity ary misaotra an'Andriamanitra hatrany isika izay mitantana ny fiainantsika. Raha misy ny zavatra tokony hampahery ianao dia fantaro fa misy mitantana ianao, misy miay ianao ary misy mijery tokoa. Alohan'ny dirantsika ary amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Irainay tsara indrindra izay ny an-danitra mbola tolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Ianao ilay nampisy anay, ianao ilay nanome fitiavana anay, ianao ilay nisolo voina ho anay ary nandray anay ho zanaka, ary ianao ny koa izay manome lova tsara indrindra ho anay. Ianao no ankinan'ny fonay, ianao no ankinan'ny fanirianay rehetra amin'ity maraina ity. Mitalao aminao izahay, mangataka famindram-po feno avy aminao ary mangataka ihany koa ny mba hofihinao, ho vita fihavanana aminao ity maraina ity. Andray ny tenao izahay, metezanao raha eo, hiakasika ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe fohibe lehibe, fohibe lehibe. Alaina amin'ny Kolosiana 1:7-7 manao hoe ary izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Amen. Samy manana fahadisoana lehibe avokoa ny mpianatra rehetra raha ny antso azy amin'ny fanompony Jesosy. Na dia i Jaona aza izay nanana firaisana akaiky indrindra tamin'ilay malemy fanahy sy miavona am-po dia tsy nanana toetra voajanahary malemy fanahy sy milefitra akory. Izy mirahalahy no nomena anarana hoe zanabaratra hozy izy. Raha niaraka tamin'i Jesosy izy indray mandeha dia nirongatra ny atezerany sy ny toetra ny tiady noho ny tsy fanajana nasehon'ny olona tamin'i Kristy. Samy tao amin'ilay mpianatra malala avokoa ny toetra ratsy sy ny fitiavana valifaty, ny toe-tsaina izay mpanentsiny nefa isan'andro no ny banjinany, ny fitiavana sy ny faharetan'i Jesosy izay mifanohitra tamin'ny toetra ny tenany izay mirehitrehitra. Ary reny ny lesona nataony ny tory fanetretena sy faharetana. Nanokatra ny fonony amin'ny herin'Andriamanitra, miasa mangina izy ka nanjary tsy mpiainy fotsiny fa mpanatanteraka ny teny mpamonjy ihany koa. Ny afo natao amin'ny Kristy ny izao, nianatra ny tondra ny ziogan'i Kristy sy ny izaka ny entana izy, nanome tsiny ny mpianany i Jesosy, nampitanjona sy nananatra azy izy nefa tsy niala tamin'ny Jaona sy ny rahalahiny. Nifidy an'i Jesosy izy na dia teo aza ny fanomezan-tsiny, tsy niala taminy ny mpamonjy noho ny fahalemeny sy ny fahadisoany, notohizany hatramin'ny farany ny fizarana, ny fahatsapana sy ny fandraisana ny lesona teo amin'ny fiainany. Samy hafa be ny apôstôly teo amin'ny fahazarany sy ny toetrany. Tao ny mpamory hetra toa Andry Levy, ry Matio zany sy Simona feno fanapo mirehatra. Tao ry Tomasy izay manana fo mahatoky, ry Filipo izay manana fo mirona ao amin'ny fisalasalana ary ireo zanak'i Zebedio be ampopo mifatambantana sy ireo rahalahiny. Tafasaraka izy rehetra ireo samy nanana ny fahadisoany samy hafa avy. Ny fironany ho amin'ny ratsy nolovana sy ny kolokoloina nefa tao amin'ny Kristy sy tamin'ny alalan'i Kristy ny velomany teo anivon'ny fianakavian'Andriamanitra. Ka ny anarany ny ho tonga iray amin'ny finoana ao amin'ny fampianarana, ao amin'ny fanahy dia i Kristy ny fohibe lehibe. Izy no ifatoan'izy ireo araka ny anatonan'ny fohibe. Sarovy mandrakariva ireo lalam-piainan'ireo apôstôly ireo tena nanana ny toetrany izy ireo izay nifantoka ny amin'ny zavatra izao tany izao, toetra izay nolovaina tamin'ny ray aman-dreny, natao mety tao anatin'ny fitezana ihany koa. Izany nahatonga azy niantsoina hoe zanabaratra. Tao ny rejehatra, tao ny be ambo-po be loatra, tao ny tsy manam-paharetana, tao ny tsy mba tsy mahatoky mihitsy. Dia ohatr'izany ihany koa isika. Misy ny toerana izay nahalehibiaza antsika,
Nikolokolo zavatra tahaka an'izany. Mety hoe tsy tia fanajana ianao, mety hoe mora tezitra, mety be lolo-po, mety olona tia valifaty, mety tsy mba matoky zavatra, mety olona tia manome tsiny ny hafa matetika, mety tia mandainga, mety tia fahazaran-dratsy ihany koa. Kanefa ireo rehetra ireo dia toetra niala teo amin'ireo apôstôly rehefa nandrain'i Kristy sy nahita ny voninahiny amin'ny fahafenoany izy. Ankehitriny ihany koa asaina isika izay omena iraka mba hiverina amin'ny Kristy irery ihany. Raha mahatsapy ianao fa mbola ao anatin'ireo zavatra ireo dia tsarao fa mila mandray amin'ny fahafenoany an'i Kristy, satria izy no manova antsika mba hahatonga antsika hanana faharetana, hanana fitiavana, hanana fandeferana, hanana fiantsana, ary koa mba tsy tia valifaty fa ho fo mangoraka no hananantsika editsika aseho amin'ny hafa. Dia iriko indrindra raha ho ao aminao zany, anio hiasa ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao, ka anio tokoa fa efa nahita ny Tompo ianao. Amen. Raha ilay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, fo azy ny fomam-panahiny Tompo handray anao mandrakariva, ka irinay tokoa izay rehetra ao anatinay, ho asorinao tokoa ireo izay rehetra tsy avy aminao sy tsy mahasoa anay, fa ovao izahay tahaka ny nanovanao an'ireo mpianatrao taloha, ka mba ho mendrika ny filazantsara-nao, handray ny fanahy masina avy aminao, ka ho fotony no hanananay, ho tia fanajana ny hafa izay, ho tia amboly fitiavana eny amin'ny mpiarabelona, ary ho tia fandeferana ihany koa. Hanambara ny fitiavanao satria ianao dia efa mitoetra ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piano